Ny kaondo nametraka ny drafitra entina anatsarana ny fikarohana eto Madagasikara ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika miaraka amin'ny mpiara-mombonatoka aminy. Androany zany natolotra amin'ny fomba ofisialy le atsotsika hoe drafitra misahana ny fikarohana. Izy io dia niainga tamin'ilay natsotsika hoe paikady pirenena momba ny fikarohana eto Madagasikara na izay natao tamin'ny herintaona tamin'ny volana Desambra 2013. Anisany mivoaka tao anatin'ilay stratégie nationale na ilay paikady pirenena momba ny fikarohana io dia hoe misy lahara-pahamehana maromaro zany. Lahara-pahamehana ny dinihana androany dia mikasika ny fiovaovan'ny toetrandro. Mikasika ihany koa ny fahasalamana mampiasa any zavaboary eto Madagasikara ary eo ihany koa ny fambolena miaraka amin'ny fahavitana tena ara-tsakafo. Ireo moa marihana zany fa tafavoaka tao anatin'ilay fatsakakevitra tamin'ny herintaona, izany hoe mifanaraka amin'ny filan'ilay olona tany fotony zany. Ny antony mahatonga an'izay ilay fomba fiasan'ny fikarohana izay dia te hiara-iasa ary efa miasa tokoa miaraka amin'ny seha-pamokarana zany tsika amin'izao fotoana izao. Hitantsika eto ohatra izao amin'ireo village ireo fa miara-miasa amin'ny ministera misahana ny tontolo iainana, miaraka amin'ny ministera misahana ny fahasalamana ary koa ny fambolena. Ny zavatra tadiavintsika amin'izao fotoana izao dia ny fiara-miasa amin'ny samy mpikaroka aloha. Ny mpikaroka dia tsy eny amin'ny foibe pirenena misahana ny fikarohana fotsiny fa misy ety amin'ny université. Izay no mahatonga ny hoe ny université enina dia eto daholo ary ireo ilay institut supérieur en technologie miaraka amintsika.